Toko lasy toko vavy faly mifanaritra tava aminao indray ato anatin'ity fandaharana aramaso ity. Rehefa avy nentinay ianao tany amin'ny faritra Haute-Matsiatra tany niaraka tamin'ireo député isan-karazany andrianjareo tato anatin'ny fandaharana dia hiverina kely. Eto Antananarivo indray isika hiaraka amina solombavambahoaka anankiray. Ampasahivina amintsika fa ny fandaharana aramaso dia fandaharana izay vokarin'ny Transparency International Initiative Madagascar entina nanomezana sehatra an'ireo solombavambahoaka eto Madagasikara. Amin'ity anio ity dia solombavambahoaka avy ety amin'ny distrikany Antananarivo Avaran-drano indray miaraka amintsika. Tsy izy izany fa Andriamatoa Andriambelosoa Heriniaina. Faly miarabanao Andriamatoa solombavambahoaka ary misaotra indrindra manaiky vahiny ato anatin'izao fandaharana aramaso izao. Misaotra anao Andriamatoa Vatsy dia mankasitraka amin'ny fanasana. Saotra tompoko. Ny fantaniana matetika Andriamatoa solombavambahoaka rehefa manomboka toy izao fandaharana dia ny fampahafantarana ny solombavambahoaka. Anisan'ny solombavambahoaka ety amin'ny distrikany Avaradrano ianao mety maro ireo efa tena mahalala anao, mety misy koa nefany ireo mety mbola tsy mahalala anao. Inona mety azo ampahafantarina momba an'izany député Andriambelosoa Heriniaina zany tompoko? Raha eo amin'ny lafiny lalana ny zorana moa zany no tiana hofantarina dia ny fatanorako dia lany tao amin'ny resaka fitsaboana. Zany hoe tsabo manam-pahaiza manokana momba ny rhumatologie, zany hoe ny vanitaolana sy ireo maladie auto-immune tany ivelany no nanjaton'izy io dia no teto an-drazana tamin'ny taona 2010. Dia tany Mahajanga moa zany no toerana andefasana dia nitotona tao anatin'le 2010 le olana politika dia misy barrage teo Betsiboka. Tsy tafaverina tany intsony dia nanomboka teo lasa nivadika zavatra hafa indray zany no lasa mpanjarana nanomboka teo satria ny tena marina tsy dia ampy fitaovana loatra ny teto amin'ny Madagasikara zany ireo hôpitaly izay tsy dia mitovy loatra amin'ny zavatra nianarana tany ivelany. Raha ny tena marina 20 isan-jato nianarana ihany no nazo nampiasaina teto dia lasa tsy tena risika moa zany ezaka ny sadapta ihany fa tsy tafiditra mihitsy tao anatin'ilay fitsaboana teto an-toerana. Lasa mpanjara moa ny tena dia nanangana ny Bateau Beach tamin'ny taona 2010 dia nilatsaka be an-tanàna tao amin'io commune misy ny Bateau Beach io, tanindrazana ihany moa le izy. Betsaka ny zavatra vita tao dia no nifangatahan'ny vahoaka moa zany dia lasa niroso tany amin'ny solombavambahoaka dia lany somatsara moa tamin'ny taona 2010. Inona Andriamatoa solombavambahoaka mety hoe tena naharisika anao hiroso ao anatin'ny tontolon'ny politika zany hoe tena hoe nampirisika anao? Inona ny atao filazantsika anazy hoe déclic nampahatonga an'izay fanapa-kevitra izay? Tena mifanjaika amin'le zavatra natao teo izy Andriamatoa Vatsy. Ny tena faniriko zany dia manara-penitra zay le hôpitaly. Dia zay natonga nentina anatin'le politika sao dia mba ho tonga amin'izany manara-penitra zany dia afaka miasa eto an-tanindrazana. Zay ny tena voalohany indrindra natonga niditra tamin'le politika. Efa tara moa le izy satria efa ataoko hoe roapolo taona zany tsy nanao an'le resaka fitsaboana intsony vao tonga le izy dia ohatran'ny lasany amin'ny politika loatran'izay no aleha fa tsy niverina intsony ny asa tato amin'le resaka fitsaboana. Isika moa tsara manamarika fa ety amin'ny distrikany Avaradrano tokoa no andraisan'ny solombavambahoaka antsika izay isaorana anazy be dia be izany. Toy ny ahoana indray kosa Andriamatoa solombavambahoaka mety hoe hiendrika hiseraserahanao amin'ny olona ety amin'ny distrikany Avaradrano mety hoe toy ny ahoana, mety hoe isaky ny inona amin'ny endrika toy ny ahoana tompoko? Ny zavatra atao zany amin'ny ankapobeny dia misy foto-drafitr'asa betsaka no nataon'ny fitondram-panjakana dia amin'ireny zay tena milatsaka eny amin'ny kianja mihitsy ary ny olona ary ny sasany teny hoe angay député no orinasa manao an'ity foto-drafitr'asa ity fa zay mihitsy ny andehanany eny dia misy mijanona ary matetika 2 andro 3 andro amin'ilay toerana manara-maso dia miresaka amin'ilay vahoaka. Zavatra ohatr'izay zany matetika no hidinako ny fotony. Tato moa isan'ny otrikaretina dia miezaka ihany mampiasa n'itony réseaux sociaux tony mampiasa hainao aman-jery fa hita hoe tsy tena miparitaka, tsy tena mipaka any amin'ilay vahoaka izy fa le fidinany fotony mihitsy no hitako hoe afaka afantaranao zavatra tiany ilainy le vahoaka.
mety azo fatana ve andriamatoa mavoaka hoe isaky ny telo volana ve sa isaky ny enim-bolana ve sa indray mandeha isa-taona mety hoe hanatanterahanao an'izay a dia inona ny tena mety hoe zavatra resahanao amin'ny olo-pirenena izay mifidy anao ary isan'andro ngamba mifidinana tsika navaradrano zany ngeza be zany hatrany betsaka moa mbola tsy mahalala tsara an'lisy fa hatrany talata volinondry Mbomangarova midina tia Ambotrabiby Anosy Avaratra tia Katikely Lafy Mbomangakely Mbomanambola Lasora Masindray hatrany Akadinandrina Anjevy zany no atao hoe district Navaradrano ka raha midina ary ianao ataoko hoe isan'andro mbola misy ihany ny toerana tsy voatsidika fa matetika le toerana misy foto-drafitrasa sy le lalana misy an'io foto-drafitrasa iny no matetika voatsidika. Ny serasera moa zany dia zay mijanona mihitsy ianao miaraka amin'ny vahoaka, miaraka amin'ny be an-tanàna, miaraka amin'ny filoham-pokotany dia serasera ny zavatra ary avy amin'ireny nge nahafantaranao ny zavatra angatahany satria raha ambony latabatra fotsiny ianao tsy zay ny asan'ny député mitaraina le olona dia miezaka ianao zany manapita an'izay ny amin'ny fanatanteraka dia matetika tatoato aloha mivaly foana amin'ny ankapobeny zay fangatahana zay satria iainana le zavatra angatahana dia moramora kokoa ny fangatahana le izy. Andriamatoa Sombambahoaka ao anatin'ny atao hoe fiakarana mamaivay ny atotan'isan'ny olona voany tsy mikaretina valanaretina Covid-19 tsika izao anisan'ny hoe ao anatin'ny andiany faharoa nga raha zay ny azo ilazana anazy tamin'ny herintaontsika efa niatrika an'izany araka fahitanao azy Andriamatoa Sombambahoaka inona mety hoe lesona azony sotomina tamin'ny herintaona ary inona kosa mety hoe sosikevitra mety hoe azonao aroso amin'ny fitantanana zany crise Covid-19 zany andiany faharoa ankehitriny. Ia ny valanaretina mampitsabo zany dia hitako hoe misy afaka mitondra sosikevitra anakiroa ngamba no ataoko hoe resaka scientifique hitako hoe tsy ampy dia les débats scientifiques zany hoe tokony anjaranareo ary za miteny nareo no tokony manetsiketsika an'izay satria any amin'ny tambazotra sosialy matetika za tena miteny fa tsy mahay mitsabo ny Covid an'ireo noho ny vahoaka avy zao tsy be loatra le proposition ana fanafody avoakan'le olona lasa ohatran'ny very any ny ED1 zao raha resahako zany docteur Kotomalala zany efa taona nahafantarako an'izany rehefa miakatra ty Tananarivo izy dia ao amin'ny Bateau Beach izy no mipetraka ao amin'izy moa mandray olona dia nengavy tamiko izy ahoany ty fanafody ty toy zao hoe tsara hoa toizana lavidavitra ihany ny fikarohana fa raha ohatranay nge zany hoe andefa olona marary any ivelany dia tsy maintsy misy an'le observation médicale anjaranay médecin manao an'iny dia ahoana moa no ohatranay hoe ED1 ny azo ny traitement reçu taty Madagasikara dia atosehako tsara kokoa izy dia mba fantatra inona ny principe actif na inona ny scientifique an'le plante dia hitako fa afaka toiza moa izy nisy fiara-miasa tamin'ny laboratoire dia iny mamokatra iny. Le débat scientifique tiako resahana eo amin'le tsy azon'le olona ngamba le hoe maninona zao le protocole tena mialatsiny efa resahako scientifique mihitsy le izy le protocole ny fantatra zany fa misy an'le hoe coagulation intraveineuse thrombose zay zany autopsie nahitana an'izany étude transversale amin'ny herin'izao tontolo zao dia zay mahatonga hoe asiana anticoagulant ary ny nanay matetika tsy dia mampiasa n'le non commercial anarana fanafody zany fa hoe mila anticoagulant ny zavatra malaza eto amintsika moa zany Lovenox fa betsaka no azo ampiasaina. Protocole faharoa tsy maintsy miditra ao anatin'le izy dia le resaka corticoïde raha sepotra le olona dia raha amin'ny scanner zao ny hitantsika misy an'le opacité en vert reny na aty amin'ny pleural na le parenchyme dikan'izany mila anti-inflammatoire le olona dia ny faharoa protocole tsy maintsy ampiasaina dia le anti-inflammatoire stéroïde na corticoïde ampiasaintsika eto moa zany dexamethasone dia ny fahaefatra ny misy an'le hoe antibiotique de couverture tsy maintsy asiana antibiotique ny olona raha misotra reny satria mety misy surinfection tampoka dia mety anahirana anatin'le izy ary ny farany ao anatin'le hyperthermie zany hoe miakatra be ny hafanana ka tsy fantatra ny antony ao anatin'ny nianaranay manko zany ao anatin'le maladie auto-immune
dia matetika asiana n'le antipaludien de synthèse io foana no ampiasaina ka tsika manan'iny amin'ny alalan'le artémisia izay zany le protocole tokony hivoaka ary ampiasaina rehetrarehetra zay le débat scientifique tokony hivoaka io tsy miala amin'ireo protocole io tsika fa zay anara-panafody amidiny any laboratoire dia zay no ampiasaina dia mifarany miampy an'le fortifiant zay tianareo na zinc io na inona fa matetika ny olona miteny hoe zinc no tena nasita anazy tsy mitombony zany fa namafisany zany ka raha hoe ny ED1 manana an'ireo singa ireo dia ataoko hoe ampy zany le ED1 fa zay ataoko hoe tsara tohizana kokoa le fikarohana sao dia mba ahitana an'ireo efatra ireo ary ED1 io dia io dia mety mahasolo an'le protocole anankiefatra reto matoa misy mijoro vavolombelona hoe mahasitrana le ED1 zay ngamba ny hoe resaka débat matiky iso débat scientifique na amin'ny roakandro na eo amin'ny dia miapartir an'izay vao mandeha ny débat social fa lasa débat social mandeha aloha dia tsy hitantsony aiza ny lalakale anatin'le fitsaboana faharoa amina resaka politika mampanao politika dia arety mifindra le izy amin'ny fitenenay anazy moa hoe ping pong zany hoe makany amin'ny ray izy dia mandeha makaridy lasa be mpanao pitipitika zany le aretina dia zay mila tapahany zay zavatra zay dia sosikevitra zavatra fort be zany ny etretiko hoe tokony efa misy maneo publication any hoe le fiboana lavabe aloha mety tsy ho vita ntsony fa sosikevitra ny mioboka 3 andro dia samy mampiasa ny tsy haiko hevoka angamba natao ny hevoka nge tsy voatery lafo be misy odim-boasary afaka atao kinipotsy huile essentielle zany hoe miara manao ny daholo mba hitsivoan'le izy mba amonana izy atena anaty vatana zany io 3 andro naovana an'izay miaraka fort be satria zay le hoe cache-bouche sy elalelana ray metatra mba tsy hifindran'le izy samy olona nefa raha le zavatra hitantsika hatramin'izao efa tsy any amin'ny olona fa miparipetapetaka eraky ny zavatra koa le izy dia ao anatin'izay 3 andro zay koa tokony misy famendrahana fort be zany hoe tena vononta eradikena moa fitena anazy eradikena mihitsy zany le virus ao anatin'izay 3 andro zay fa mino afa afaka tapitra zay 3 andro zay miverina mety mba hafa ny fiainantsika ety amin'ny fiarahamonina saotra indrindra Andriamantoa mba mahoaka fantatsika fa tena dokotera tokoa moa izy mitondra an'izay fanazavana sy fanehoan-kevitra izay manahoana Andriamantoa mba mahoaka indray mety hoe fandraisanao andraikitra eto anivon'ny distrikta Avaratrano amin'izao Covid-19 zao inona mety hoe karazana efa asa mandeha entina hiatrehana ny Covid-19 eto amin'ny distrikta Avaratrano ankehitriny ia ny distrikta Avaratrano manokana dia manao tatitra zay zany hoe misy fidinany fotony nataon'ny direction régionale en santé miaraka amin'ny médecin inspecteur médecin chef dia fa nitaterinay moa zay tanatina hainao manjery maromaro zany hoe zao no misy aty zao no nieritreretinao voa 1.5 moa maty tao anatin'izay tapatapaky ny volana avril zay dia ny zavatra tena zava-dehibe mila manao totanisa zany ny any amin'ireny fibe fitsaboana reny afahana ilaina an'le filana zay manko matetika hoe meo fanafody zay tsy fanana le filan'le CSP2 zany hoe miteny izy hoe fréquentation fiteny azy hoe firy ny olona tonga aminareo miresaka Covid dia miteny hoe 10 dikan'izany raha manao prévision ana 10 jours anao tokony 900 zany ny fanafody alefa ohatra'izay le fangatahana ataonay ary mivaly izy io nahazo zay tamin'ny zoma tena hatramin'ny pi hatramin'ny fanafody tena nahazo daholo ny misy an'le approche syndromique manko le izy tsy voatery CSP2 rehetrarehetra no mahazo fa avy amin'izay totanisy zay dia misy CSP2 valy no vatrina satria ireo no tena ahitana le aretina ary eo manakaikaiky an'le CSP2 manodidina zany hoe afaka maka fanafody amin'ireo alefany amin'le CSP2 hafa 20 ny CSP2 Avaratrano fa valy zany no tena complet ny fanafody zay ny zavatra ataonay momba ny Covid dia manao famendrahana zay fa tsy maharaka satria fiaraha-miasa foana no ataonay tokony asinina fa tsy maharaka ary lizy lasa zay nataoko hoe tokony miaraka indreo-pandeha satria manao ianao androany atra dia makary zay zao raha anao an'izay sosikevitra zay ty Avaratrano tsy mitombona satria ny akamaroan'ny olona miasa any andrenivohitra dia miverina izy ny ariva dia eo ihany fa raha miaraka fort be anatin'izay 3 andro zay ataoko fa mety isy vokatra mahafinaritra zany hoe miala mihitsy le chaîne de transmission le virus
tonga sahady eto amin'ny faran'ny fandaharana isika andriamatoa solombavam-bahoaka mety misy afatra tianao ampitaina amin'ny olona mifidy anao amin'ny mponina eto amin'ny distrikany Avaratrano. Ia, ny afatra angamba fotoana roa taona latsaka kely angamba izay no natao, tsy hitanareo fa tsy nitrahatra nanampy ny distrika ny tenanay fa marina tokoa fa ao anatin'ny amiana-pahasalamana tsy afaka tena hoe valapatra ao anatin'le izy fa miezaka hatrany hiady amin'ity otrikaretin'ity aloha efa afaka io ataoko fa mbola betsaka ny aonantsika, mbola misy telo taona ka sitrapon'Andriamanitra ny arahantsika eto makasitraka tokola makatena. Isaorana sy ankasitrahana feno ianao andriamatoa solombavam-bahoaka tondra an'izay fanehoan-kevitra nanaiky nandray anay ihany koa tato anatin'ity fandaharana ara-maso ity. Ampatsahivina hatrany fa ny fandaharana ara-maso dia fandaharana vokarin'ny Transparency International izay tohanan'ny PNUD sy ny PBF. Mame fotoananao indray amin'ny alatsinainy herinan'io toy izao veloma tompoko.